Faly miarabantsika tsy ary avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny mofinaina isika amin'ity alakamisy maraina fa 30 volana aprily ity. Andriamanitra isika satria mbola afaka miantso azy ary koa mahazo hery avy amin'ny hatrany. Lohandelantsika ny mofinaina an'io dia vavaka isika. Eto Andriamanitra eo atolotra ianao ny derany laza ny azo sy ny voninahitra. Sotranao izay satria mbola afaka mandray ny fahasoavanao ary ihany koa miaraka aminao hatrany. Kisaorana ianao ny zavatra rehetra ary mino tsy matoky izay satria eo anilanay mandrakariva ianao ankahery anay. Anaran'i Jesosy, amen. Teny mofinainantsika androany dia hoana vato fantroka mafy ny finoana. Alena amin'ny Jaona voalohany toko 7:2 sy ny 7 manao hoe ry malala, ankehitriny za dia zanak'Andriamanitra isika nefa tsy mbola naseho izay ho toetsika hatrizay. Fantatsika fa raha iseho izy dia ho tahaka azy isika fa ho hitantsika izy izay tena endriny tokoa. Izay rehetra manana izany fanantenana miorina amin'izany dia manadio ny tenany mba hanadio tahaka azy. Amen. Ny masin'ny finoana dia mitodika amin'Andriamanitra, velona ao amin'ny fianjanjana ho avy tsara ny finoana. Hainy manavaka an'ireo tombontsoa tsy hay ambara amin'ny fanomezan'ny lanitra, ampahany manan-danja ao amin'ny finoana kristianina ny fanantenana ny fiainana ho avy. Rehefa velantsika ny mbatsimbana ny fifandraisan'ny fanahy amin'Andriamanitra ny rehaka izao tontolo izao dia tsy hahita afa-tsy izao tontolo izao tsika. Aoka ny masin'ny finoana hibanjina izay tsy hita maso dia hery eo amin'ny herin'ny lanitra ianao. Mitombo ny finoantsika rehefa mibanjina an' Jesosy isika. Izy ilay ivony izay rehetra tsara sy mahatehotia. Arakaraka ny ibanjinantsika ny zavatra ny lanitra no ienan'ny faniriantsika ny zavatra ny tany. Raha mibanjina tsy miato an'i Kristy ny masin'ny finoana dia ia mitombo ny finoantsika, ia matanjaka ny fanantenantsika ary ia mahery sy mahavaivay ny fitiavantsika. Ia mitombo ihany koa ny fahatsapantsika ny fitakian'Andriamanitra antsika nadio ny tenantsika amin'ny fomba amam-panao n'izao tontolo izao izay tsy mahalala an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy izay nirahany. Arakaraka ny ibanjinantsika ny Kristy sy raha tsy resantsika momba ny fahamendrehany sy ny heriny no anehoantsika amin'ny fahafenoany kokoa ny endriny eo amin'ny toetrantsika sy ampiheniny fieferan'ny saitsika ihany koa sy ny fotsika amin'ny hery miasa mangina izay mahaosa eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ary arakaraka ny sainantsika momba an'i Jesosy no ampisinda ihany koa ny zavony salasalana izay manarona ny saitsika ka ho mora kokoa ny hitondrantsika ny fitsapana sy ny enta-mavesatra ary ny olantsika eo amin'ilay mpitondra izany. Izao ara no afatra aminao amin'ity maraina ity. Aoka ny finoana anakorobaka ny aloka mahatsiravina ka hifantoka amin'i Jesosy ilay mpisorona be antsika izay niditra tao amin'ny efitra masina ho antsika. Ary ninon'inona raha hoana manarina ny lanitra, ninon'inona tafio-drivotra mitady hanafitra ny fanahy dia mafy orina izany vato fanjoka izany ary azo antoka fa handresy isika. Amen. Vavakisika, reto Andriamanitra eo aoka iorina eo aminao mandrakariva ny finoanay. Aoka tsy hibanjina afa-tsy ianao izahay, hainao ny mahalala ny zavatra rehetra ary hainao ny ivon'ny fiainana ihany koa. Ampianaro izahay mba hanana toe-po sy toe-pisainana tahaka an'izany. Tsy vitanay amin'ny herin'ny tenanay izany fa aoka ny fanainao masina anilo-tsainanay mandrakariva. Anaran'i Jesosy, amen. Yeah.